Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady, ary raha maro ny mpanolotsaina dia misy famonjena. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay io, ataonay ahoana ny tsy fary sy ravo raha mbola nahiratra ny masonay ka napahitanao fahazavan-dehibe. Nomenao rivotra madio ihany koa zay mba ho fofoninay, ary hery sy tanjaka fahasalamana no natafinao anay rehetra rehefa avy namakivaky ny alina alim-pahafatesana iny izahay. Misaotra ray amin'ny tombonandro mbola nomenao mba hivelomanay, hatanterahanay indray ny adidy rehetra napetraka ao taminay, indrindra ny asanao mba hampandrosoana ny fiangonanao, ary koa hanaparitahana ny teninao manerana an'izao tontolo izao. Ankehitriny tompo dia mbola nomenao fahefana izahay io mba afaka miaraka aminao eto, hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra ambony indrindra ho anao, ary koa mbola afaka indray andre ny afatrao mampianatra anay amin'izay rehetra tokony ataonay mba hanitsianao ny lalandisonay. Koa mangataka tompo malalo, akareny fanahy masinao hanampy anay tanteraka, hanazava ny foa mampananay, hanolotsaina ary hampahafantatra anay ny lala marina araka ny sitraponao. Koa ny fovatonay tompo mba hovay fonofo, haniriny ny teninao, hamoa be dehibe tokoa ka mba ampiarina eo amin'ny fiainanay, ary koa ampaherezinay ny manodidina anay rehetra. Dia mitenena tompo fa efa mangetaeta izay andre sy ankatony ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra tompo malala, ho angatanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny tompo, ary mbola faly koa manonona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa ny andinin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Ovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny naneka ianareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho miasa mitahotra sy niovotra hatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana, mba tsy ho anatsiny sady tsy hisy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay sehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teny fiainana mba hisy ho rerehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy azakazaka foana aho na ny sasatra foana. Eny, na dia hidina ho fanatitra hidina eo amin'ny fanatitry ny fisoran'ny finoana azy aho, finoana anareo azy aho, dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra. Ary aoka izany aho no ampifaly anareo koa, ary miara-mifaly amiko. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no ndeha angalantsika fampahirezana amin'ity amaraina ity. Fantatritsika tsara Paoly, fantatry Paoly tsara tokoa ry havana fa ireto Filipianina ireto dia efa nino tanteraka an Jesosy Kristy, ary nanaiky ihany koa izy an Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany. Kanefa na izany aza dia mbola niezaka foana Paoly nananatra azy ireo mba hanohy tsy hijanona ka hikolokolo ny fiainam-panahiny, izany hoe hikatsaka hatrany hatrany mba hanana fiainam-bavaka feno fahamasinana. Isika rehetra izay mino sy mpanaradian'i Jesosy Kristy koa ry havana, dia efa samy novonjena tamin'ny fahasoavana avokoa. Noho izany dia tsy maintsy koa isika miezaka mikolokolo ny fiainam-panahintsika mba tsy ho verina hisy androba izany famonjena efa nomena antsika izany. Ary amin'ny maha-olombelona dia tsy ho vitantsika amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika ny fikolokoloana ny fiainam-panahintsika, fa tsy maintsy mila ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena antsika isika. Koa mba ahafahantsika mitahiry ilay famonjena nomena antsika izany ry havana dia tsy maintsy isika manana fahamasinana tanteraka mba ahafahana manohitra ireo karazam-pahotana sy ny asa ratsy ny nofo izay mitady andavo antsika isanandro. Tsy maintsy ihany koa isika manana tanjam-panahy ambony mba ahafahan'ny fanahy masina ao anatintsika mandresy ny ratsy rehetra,
Izany hoe tokony ezaka isika amafy ho an'ny fanahy hatrany hatrany mba hijinjaitsika fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy masina. Tokony ezaka ihany koa isika hifandray sy hifamatotra amin'ny Jesosy Kristy hatrany mba handraisantsika hery avy aminy mba hatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana. Ka ny toe-po tokony hananantsika amin'izany rehetra izany dia ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fangovitana mba tsy hanao izay hampalahelo an'Andriamanitra. Izany hoe toe-po feno fanajana tanteraka an'Andriamanitra araka ny ohabolana 7 ny 1:10 manao hoe ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Noho izany dia mila miasa mitahotra sy niofotra isika ary manao izay ankasitrahan'Andriamanitra ry havana amin'ny fanajana tanteraka azy amin'ny fankatoavana ny teniny ihany koa. Dia mety hiteny angamitsika hoe ahoana no hatanterahana izany rehetrarehetra izany. Tsarovy ry havana fa Andriamanitra dia tsy nitsahatra miasa ao anatisika mba hahafahantsika mikasa sy manatanteraka izay rehetra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra ihany koa no efa nanomana zavatra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azahoantsika vokatra tsara ara-panahy. Ary mbola Andriamanitra ihany koa ry havana no mametraka ny faniriana tsara ao anatisika hanaovantsika izay rehetra mifanaraka amin'ny sitrapony. Izany hoe ny herin'Andriamanitra mahagaga tokoa no ahafahantsika manatanteraka izany fiainam-pahamasinana izany. Kanefa na izany aza dia tsy maintsy mino azy tanteraka aloha isika, tsy maintsy manaiky hanetry tena, hanombo ny tenantsika sy ny filantsika rehetra ary izay rehetra mahatsika antsika, manao izay mahafaly an'Andriamanitra ary manaiky ampitiavana ihany koa hitondra ny anarana maha-kristianina. Ankehitriny izao ry havana, tonga amintsika tsirairay avy ny afatra hoe miasa mitahotra sy niofotra mba hatomombana ny fahamonjenantsika. Dia tokony isika hanao vaindondra raha ny fiainam-panahintsika, ny fiainam-pahamasinana amin'izao vanim-potoana feno faharatsiana izao. Izany hoe tokony ho masina isika amin'izay rehetrarehetra ataontsika, tokony ho masina isika amin'ny fomba fitenitsika, tokony handeha amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana satria izany no tian'Andriamanitra ho tanterahantsika araka ny teniny manao hoe akao masina ianareo satria masina izao Jehova Andriamanitrareo. Ary tokony ezaka ihany koa isika ampitombo ny fiainam-panahintsika mba hatanterahantsika ny sitrapony rehetra. Nanafatra ihany koa Paoly ry havana eo amin'ny 4:12 sy ny 5:10 ho an'ireto Filipianina ireto, ary dia matoky aho fa ao antsika ihany koa izany afatra izany manao hoe fa izay zavatra ataonareo dia aoka tsy ataonareo amin'ny fimonomonomana sy ny fisalasalana, satria ny fimonomonomana dia mitory fandavana tanteraka ny fikasan'Andriamanitra sy ny sitrapony. Izany hoe mandahan'Andriamanitra ilay nanomana zavatra tsara ho antsika. Ary rehefa avy eo tsy maintsy tonga koa ny fisalasalana. Ary rehefa misy ny zavatra tsy mety eo amin'izay atao dia tsy maintsy tonga ihany koa ny fanomezantsiny an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia miteny mazava tsara hoe ninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary amin'ny zavatra rehetra sainy ataontsika ry havana dia tokony hisaotra azy mandrakariva isika ary koa atoky azy enina dia amin'izay zavatra heverintsika ho sarotra tokoa aza, satria Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra ary manana ny fahefana feno ihany koa izy. Inona moa ry havana no antony anaovan'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany? Satria tiany isika hiavaka sy hamirapiratra eo amin'ny manodidina antsika iray manontolo. Ary raha mba maniry izy hanaovantsika asa tsy amin'ny fimonomonomana ary tsy amin'ny fisalasalana, dia tiany ho hitan'ny olona fa isika koa dia zanak'Andriamanitra manahaka an'i Jesosy Kristy araka ny teny izay voalaza ao amin'ny Efesianina 4:5 ny 1 manao hoe ary amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Dia Jesosy Kristy ilay nanaiky ny rainy sy ny monomonona sy ny salasala ihany koa nomboana teo ambonin'ny hazo fijaliana, satria natoko tanteraka ilay rainy izy izay naniraka azy. Ary ny toetran'i Jesosy Kristy izay tian'Andriamanitra tokoa ho tafitsika ry havana dia ny fahadiovana, ny fahitsiana, ny fahamarinana. Izany hoe toetra tsy misy kilema eo manodidina antsika izay feno fahotana
sy feno fahalotona. Ko eo anatrehan'izao fahasarotam-piainana be ilalovantsika izao ry havana. Isika ve mba miavaka eo amin'ny fitondrantenantsika? Isika ve mba miavaka eo amin'ny fomba fiteny sy ny fomba fanaontsika? Mba miavaka ve isika eo amin'ny toe-po sy ny toe-tsaina? Mba mendrika ve isika ho tola ifanatitra tsy misy kilema, madio sy marina, tsy manaraka ny fanao amin'izao tontolo izao? Amin'izao vaninandro faran'izao anefa ry havana dia tokony tokoa isika ho fahazavana eo amin'izao tontolo izao raha tena zanak'Andriamanitra marina. Ary ny fahazavana ao anatintsika dia tokony tsy maintsy koa hanazava ny hafa rehetra manodidina antsika. Ny zavatra lehibe ambony zany rehetrarehetra zany koa anefa dia ny tokony hitanana ny tenin'Andriamanitra izay teny fiainana. Satria zavatra lehibe tokoa anie ry havana zany hoe miaino mandray ny tenin'Andriamanitra izany, mitahiry ary miaina sy mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ary rehefa mahazo maimaim-poana izany tenin'Andriamanitra izany isika, dia tokony koa mba hizara maimaim-poana ho an'ireo manodidina antsika satria adidintsika kristianina tokoa ny mitory sy mampianatra ny tenin'Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao ary afatra Andriamanitra tamintsika ihany koa izany. Tsy vita mora nefa izany rehetrarehetra izany fa tsy maintsy manaiky ary vonona tarihiny fanahy masina mandrakariva isika. Ary indrindra ihany koa manana ny fitondran-tena mendrika, madio, marina ary masina eo anivon'izao tontolo izao izay iainantsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry Jesosy Kristy tomponay satria tsy takatry ny sainay tokoa ny fitiavanao anay. Isanandro ianao tsy mety reraka, tsy mety sasatra fa mananatra anay foana, mampianatra anay ary manisy ihany koa ny lalandisonay rehetra. Misaotra betsaka Tompo amin'ireo torolalana nomenao, tsy maintsy tokony ho tanterahanay eo am-panomponanao mba hatomombana ny famonjena izay nomenao anay. Betsaka tokoa mantsy Jesosy ireo fahazarany ratsy tianao alàna eo amin'ny fiainanay rehefa anao ny asanao izahay. Satria matetika tokoa Jesosy izahay no mihevitra fa ny herinay, ny fahaizanay dia ampy tanteraka hamptanay ny asa fanomponanao. Koa dia tsy mila miankina aminao izahay, tsy mila mitolo-tsaina sy mitolo-panava aminao izahay. Tsy tokony hatahotra anao akory fa mety sy marina avokoa izay rehetra ataonay ary dia lavitra anay tokoa izany hoe hiasa mitahotra sy niofotra izany eo am-panomponanao. Fantatrao ihany koa Tompo malala fa rehefa tsy mety amin'ny sainay na koa sarotra loatra aminay ny manatanteraka ny baikonao dia momonmonina ane izahay, tsy misalasala foana ane izahay ianao ny asanao satria tsy ampy ny fahalalanay ny herinao sy ny fahefana izay anananao. Ary ny lesoka lehibe eo aminay ihany koa dia fantatrao tsara fa izay koa dia tsy mahatana ny teninao Tompo malala. Mihaino ny afatrao izahay fa tsy voatahirina eo am-ponay re zany Jesosy. Anka dia very anjavona daholo ny afatrao rehetra. Tsy misy ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay akory. Indrindra tsy misy afaka mba hozarainay amin'ireo manodidina anay. Zany fahadiso-kevitra maro isan-karazany zany ho ifonanay sy hibaboanay heloka eo anatrehanao Tompo malala. Koa mba mamindrafo mamela heloka anay ary mba sasao izay amin'ny raha soanao mba hahafahan'ny fanahy masinao hiasa mahery eo anatinay, hanampy anay kolokolo ny ara-panahinay mba hanananay famonjena tanteraka. Dia ho tanteraka araka ny sitraponao ny anjara asa rehetra izay napetraka ao taminay. Ataonay amin'ny tahotra sy ny ovitra, ataonay amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalala ary ataonay indrindra ihany koa amin'ny alalan'ny teninao mba ho tanteraka sy ho tomombana tokoa ny famonjenanay. Amen. Raisy no tsidranomasina avy amin'Andriamanitra raisika. Ny Tompo ane anintsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izy ane anintsy lalana anareo ihany koa amin'ny fankatoavana azy ary koa amin'ny faharetan'ny Kristy. Andriamanitra ne hanampy anareo amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra mba hanananareo fitondran-tena mendrika, madio, feno fahamasinana sy fahamarinana mba hahafahanareo manatanteraka ny asa fanompona rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra ka dia ho tomombana tokoa ilay famonjena nomeny Tompo anareo. Ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.